Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Faly miarabantsika tratra izao maraina izao indray ahafahantsika mihaona amin'ilay tompontsika sy mpanjakantsika. Hivavaka isika. Voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masina. Misaotra anao indrindra izahay ny tombonandro nomenao anay ka natratraranay indray ity maraim-baovao ity. Mankasitraka anao izay fa nofoazonao tao amin'ny torimaso-pahafatesana ary dia nomenao ny fahavelomana sy ny tombonandro ahafahanay mihaino ny feonao, ahafahanay manavao ny faloran-tenanay aminao ary ahafahanay koa manao ny sitraponao ka anatanteranay ny asanao sy ny adida aman'andraikitra izay nasainao tontosainay. Aidino ny fanainao masina Jesosy Kristy Tompo amin'ny sambatan'olona ahafahanay mandray ny vatsim-panahy izay azahoanay mamakivaky ity tontolo andro ity eo ambany elatra ny fahasoavanao. Mpanomponao kosa Jesosy dia ho fitaovana mandrakariva eo am-pelantananao, hitondra ny hafatrao, hampahery ny vahoakanao, hilaza ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay sy mpanjakanay, ilay velona sy manjaka hatrehatray, ka ho mandrakizay Jesosy avy any Nazareta no anarany, no anaovanay sy tany izany vavaka izany. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray tsy tohany eo amintsika tsirairay avy izay mihaino sy manaraka izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 140, vakiantsika ny 1 hatsahatra hatramin'ny 7. Psaume numéro 91, verset 1 à 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Izao ilaza ny Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiako. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny arety mandoza, ny volony elany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao izany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia teny azo lazaina hoe teny malaza tao anatin'izao fotoanan'ny valanaretina izay mianjady sy mahazo izao tontolo izao. Teny izay ampiasain'ny mpino na ny kristianina, ilay teny eo amin'ny 7 hoe na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao izany. Izay indrindra no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Teny roa tsara indrindra izay ampiasain'ny mpino kristianina. Teny fampiasa ataon'ny hoe ny olona izay any amin'ny atokom-pivavahana evanjelika ozintsika no matetika mampiasa izany hoe Amen, Alleluia. Kanefa rehefa jerevantsika ny tenin'Andriamanitra izay novonaky teo dia hita mazava tsara fa isika aloha voalohany indrindra dia izay mahatoky ilay mitoetra ao amin'ny avo indrindra dia izay mahatoky sy mino an'Andriamanitra ray zanakary fanay masina dia tokony tsy ho afaka ambavantsika izany teny izany hoe Amen, Alleluia izany. Teny ilazana sy fanehoana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny soratra masina, ny teny hoe Amen, Alleluia. Raha patsahivina antsika vetivety ny dikany ireo teny ireo, Amen
dia milaza hoe ho tanteraka tokoa ane izany. Aleloia! Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, na koa hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Izany indrindra no mahatonga ity salamo izay novonakintsika teo ity, izay mampatsiahy ny teny fampanantenana, teny manome sy mampiseho finoana ary fahatokiana an'Andriamanitra amin'ny lafindrihitra. Enoy ary akafizo ange arao kely ity tantara iray ity, izay tena mampiseho tokoa ny tokony ilazantsika ny teny hoe amen, aleloia. Nisy miaramila iray Romanina nandritra ny ady lehibe faharoa, antsoina hoe Ana. Tantara tena marina izy ity. Voahiraka andeha niaro ny firenena izay misy azy ny atoko, izay misy azy, izany hoe miaramila zany, ty vehivavy ity. Ary rehefa tonga tany amin'ny tany Piadiana izy sy ireo namany dia torakovitra tanteraka satria tena nafana sy nafotaka hoy ny filazantsika azy, ny hady sy ny tolona izay tsy maintsy natrehany. Niainan'izy ireo ny ovitrovitry ny tany sy ny toerana izay ny toerany sy ny atrehan'ny ady sy ny fifanafiana izay ny tanterahany, noho ny fipoaka sy ny vidoboky ny tafondro, ny bala ny fanesisesy dia nandalo teo amin'ny lohany sy ny sovin'izy ireo fa tsy nakasika azy ireo izany. Nandritry ny ndray andro tena enjana ny ady sy tolona, ndray andro ary ndray alina, ary tao anatin'izany fotoana ny fanafiana sy ny fotoana ny ady izay natrehany dia naverimberiny Ana tao ampony sy tao ambavany ity tenin'Andriamanitra izay voasoratra tao amin'ny Salamo 150 andininy 7 ity, izay tena teny nampahery azy tanteraka. Ary tao anatin'izay indrindra rehefa tonga nanafika azy ny fahavalony, nanafika ny atoko izay nisy azy ireo fahavalony, dia tsy maintsy samy nitsoaka sy ny fampizara ny atoko izay nisy azy, ary dia tafasaraka izy ireo. Samy nitsoaka nanavitra ny tenany tsiraray, ary niaraka tamin'ireo fiarovany sy ny saritavany avy sy ny fitaovam-piadiana rehetra hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paradia. Toa nampatsiahy ny tenin'Andriamanitra izay norenesintsika omaly alalahady izany, le hoe tafio avokoa ny fiadiana atolotr'Andriamanitra antsika mba azahoantsika manohatra ny fahavalo. Rehefa tonga tao anatin'ny ala mikitroka ana, alina ny andro, efa maizina, efa reraka sasatra izy, dia lasa izy namonjy voninkazo ary nipetraka teo mba hiala sasatra ka dia resy tory. Ny ampitso maraina rehefa taitra dia niratra ny masony ary gaga izy hoe aiza ty tafasaraka tamin'ireto namako, toatra ny nanonofy izy. Noho ny aveo anefa tao anatin'izay dia reny fa nisy dia tongotr'olona naneno nanantona azy tsy kelikely, noraisiny avy hatrany ny fitaovam-piadiany dia ny basy zany tena tanany. Ary rehefa andeha hitifitra ilay namany izy
lay fahavalony dia tsy nipoaka ny basy. Satria nahoana? Lany ny bala tao anatin'ilay basiny. Ary tonga tao an-tsainy avy hatrany hoe tsy mahavita na inona izy sy izay zavatra mety ninony sy ny anterany fa hiaro azy dia ilay basy izany. Rehefa hitany tery amin'ny 10 metatra ny fanelanelana tsy fanatonany tamin'ity olona ity dia tsapany sy fantany fa ilay fahavalony na ilay adversairany tia tonga anantona azy ity. Lay basy tena tanany izay efa tsy nipoaka intsony natotony napetrany tamin'ny tany dia nandoalika izy ary natsangany ny tanany anankiroa. Marika amin'ilay fahavalo izany fa resy aozy, resina aozy. Tao anatin'izay dia nahidy ny tanany ary dia notazominy tamin'ny tanany ny takolany anankiroa ary dia naveriny raika nataony ho tonotonom-bavaka ity Salamo 1:7 ity izay efa aintsy anjery sady nakipiny ny masony. Noho ny avy eo tao anatin'izay dia enony nipetraka teo amin'ny sorony ny lohan'ilay basiny ny fahavalony ary tsapan'ilay atsika n'ilay loham-basy izay nakasika ny takolany. Enony tena navesatra ny sorony sy ny tenany ray manontolo ary tao anaty eritreriny izy no niteny hoe ity no sekondra farany izay iainako. Nosokafany moramora anefa ny masony ary indro tazan'ilay fahavalony nandoalika koa teo anoloany ary dia hitany nikipy sy ny vavaka tamin'ny fiteniny koa ilay fahavalo. Izao izy nanohy ny vavaka ihany tao anatin'izany. Ary rehefa samy vita sy tapitra ny vavaka izy sy ilay noheverin'ny fahavalo satria tena fahavalony dia samy namarana izy roa ireo hoe amen, aleloia. Rehefa vita izany rehetra izany dia nifamihana mafy izahay ozy ana ary dia samy nahatsapa fa noho ny fitiavan'Andriamanitra izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tao anatinay no tsy nahatanteraka ny fifamonoana sy tsy nahapisy ny fahafatesana. Eny, fa na dia samy hafa aza ny fomba fiteny. Nisaraka izahay noho ny avy eo ary samy namonjy ny camp sy ny atoko izay nisy azy avy. Ary dia tanteraka tamin'izy ireo tokoa ny hoe amen, aleloia. Izany indrindra no tonga amintsika koa amin'ity andro anio ity fa Andriamanitra dia manome sy manana fiarovana azo antoka
ho atsika izay olona mino sy matoky azy marina amin'ny lafiny rehetra. Mamonjy atsika izy ao anatin'ny fandriky ny fahavalo. Mamonjy atsika izy ao anatin'ny arety mandoza, ary miaro atsika izy ao anatin'ny arety mandringana. Ary manazava izany fiain'Andriamanitra izany tokoa izao tenin'Andriamanitra voasoratra ato amin'ity Salamo 150 ity. Samy manana ady atrehana ny zanak'olombelona. Indrindra itsika izay kristianina na itsika izay mino an Jesosy Kristy Tompo. Ny azontsika antoka atsoy Andriamanitra, atsoy ilay avo indrindra, atsoy ilay tsy toa, atsoy Jehova, fa izy dia teaneo ny heriny, te hiaro atsika ho atsika izay manolo tena ka hanao ny sitrapon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo marina. Izy dia miaro atsika eo ambany tanam-pitiavany, ho atsika izay mangataka izany isan'andro sy vonina hitoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehana. Tsaro farakaraky ny ifikirantsika amin'ny tenin Jesosy Kristy Tompo izay voasoratra ato anatin'izao soratra masina izao, ary arakaraky ny anaovantsika sy ezahantsika hanatanteraka ny sitrapony, dia azontsika ny fiainana ho feno ny fiadanana, ary ho tanteraka amintsika ny fanafahana sy ny fiarovana. Ka na dia inona aza ny zavatra miseho amin'izao tontolo izao, dia tsy hisy na inona anjoa izay mpanompo mahatoky afa-tsy izay avelan'Andriamanitra hitranga ihany. Izany famarinana izany dia tsy midika akory fa hoe tsy hisy mihitsy ny fotoana tsy hisy ny mpifaliana na sarotra, fa kosa raha mbola Andriamanitra ihany, raha mbola Jesosy Kristy avy a Nazareta no ataontsika ho tompo sy fiarovana, dia ataon'Andriamanitra soantsika avokoa ny zavatra rehetra. Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Amen. Alleluia. Vavaka isika. Ho tanteraka aminay tsiraray avy tokoa ny ane ry Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, izany teninao izany. Ampianaritra Jesosy eo hitombo finoana, hifikitra amin'ny teninao, anana finiavana hitadidy ny teninao. Ka rehefa tonga Jesosy eo, ny zavatra rehetra izay atrehana eo amin'ny fiainanay, dia hatoky zahay, ino zahay, fa ianao dia hiaro anay, ary tsy hakasika anay ny loza, tsy hakasika anay ny fahafatesana, ary ho ravaravanao sy ho potipotehanao ny asan'ny fahavalo. Ny fiarovanao Jesosy eo andrakotra anay tsiraray avy, tahaka ny arovanao an'ity mpanombo vavinao ty dia hiana zany. Jesosy malalo, ary asehoanao eo amin'ny fiainanay, fa na ny fahavalonay aza dia hitondra fitahinao anay rehefa mifikitra aminao izay, ka manaraka ny teninao sy ny sitraponao. Tomoera mandrakariva ty anatin'ny fonay Jesosy eo, ary aok'izay tsiraray avy, ho mpiaino mpakatoa, ho mpiaino mpanatanteraka, ho mpiaino tena tianao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tianay ianao Jesosy, tsy saraka aminao izay mandra-piala ny fofonainay, fiarovanao kosa ho aminay tsiraray avy. Alleluia. Amen.